Voalohany indrindra aloha tsy diaka toaviko loatra le fihetsika miendrika fitsaram-bahoaka. Ny antony ngamba dia hoe tsy zo atsika mihitsy ny tokony hamono olombelona mitovy amintsika, satria manana zo ihany koa ireny olombelona vonoina ireny. Tsy sanatria koa hoe mitovy amin'ny fako ireny na mitovy amin'ny biby dia hoe ho vonovonoina fotsiny fahatany fa mino kosa ngambany fa manana ny zoany. Dia tiako tenenina hoe matokony nisy ny fitsarana dia tokony manana andraikitra izy amin'izay zavatra izay. Tokony manana ny asany izy zany eo anivon'ny fiarahamonina fa tsy voatery hoe ny tsika no andeha hamono vahoaka. Izay angamba ny avaka maliko anazy. Ny fomba miarenana fitokisana fitsarana angambany raha ny fomba fijeriko voalohany indrindra aloha matoa zany misy problème eo anivon'ny fitsarana sy ny vahoaka, dia reto ny antony. Misy resaka kolikoly eo ambadimbadika ao. Tiako tenena amin'ilay kolikoly dia hoe misy zao ohatra olona anankiray zany ataoko hoe olona tsy nanao ratsy izy fa nivokatry ny felonana na nivokatry ny olana ara-piarahamonina tany amin'izay nisy anazy tany dia nitorian'ilay olona anankiray izy, nefa nisy tsy nanao ninina kory, voatery izy nidoboka. Inona ny antony satria manam-bola be ilay olona mpitody dia tsy maintsy nidoboka izy. Ohatra ray izay faharoan'izay koa ohatra hoe nisy olona anankiray tena nanao ratsy izy, namono olona mihitsy izy sady namaky trano, kanefa manam-bola be izy vao midoboka any izy dia mivoaka rehefa avy eo. Dia zay zavatra izay tena hitako tena problème eo anivon'ny fitsarana sy ny vahoaka. Donc zany raha ohatra ka tia hamerina ny fitokisana fitsarana ny vahoaka dia mila tsoahana aloha izay zavatra izay, satria iny tena hitako tena sakana indrindrana eo anivon'ny firenena anankiray amina fitsarana. Tsy mananjo sika ka, Andriamanitra ihany ny tompony ihany. Tsy ekena ka, tsy ekena satria tsy mahasolo an'le zavatra vita an'le olona zany, tsy mahazo tombony an'izay zany tsika. Tsy mananjo anatitra ny ain'olona tsika satria Andriamanitra nge ny tompony aina fa tsy tsika. Tsy ekeko satria efa tamin'ny fanjanahantany zany fa tsy amin'izao fotoana izao intsony. Tsy mananjo an'izany satria tokony ho an'Andriamanitra manamefika fa tsy ho an'ny vahoaka. Tsy mananjo toko faharoa ny Andriamanitra koa tokony mamaly ny zavatra izy namono olona zany. Tsy ekena toko faharoa izy tsy elohanao faty. Tsy mananjo fa satria Andriamanitra ny tompony io. Tokony tsy ekena fa sazy kosa minainao anazy. Fomba hafa mety mahita ihany ohatra hoe azonao ataony ianao nge tsy voatery hoe mamono afaka manafay ianao fa tsy afaka mamono hoe mafaty. Tiako tenena amin'le hoe manafay dia izao azonao ataony ohatra hoe natratra olona anankiray ianao nangalatra koa afaka ampinaninao manta anazy iny akoho iny, ohatra na hoe olona tratranao nanjony teo amin'ny rano nanosy ohatra ho azy dia afaka ampinaninao manta anazy ireny trondro be da be ireny. Azo atao daholo izany zavatra izany fa tsy voatery hoe mamono mafaty ianao. Ohatra koa zao nisy fotoana ilay vidéo hitako tao anaty Facebook tao ilay sain'ny zala mifamelaka be da be adiny firy eo ilay olona satria nangalatra koa. Azo atao daholo eny rehetrarehetra eny fa tsy voatery hoe mandatsaka iny fa mbola veriko ihany tsy azo atao loatra sady tsy mety ngamba ilay hoe mandatsaka iny fa aleo mitady fika hafa fa be da be ny zavatra azo atao. Toa tsy hitako izay hoe lanja lesatra eny amin'ny fitsarana mety mahalala an'izay zavatra ataony sy ny meloka ataony, dia tsy hitako hoe inona no fomba hoe anaovako an'izany. Tsy misy aty aminay fa amin'ny fitsarana ihany no tokony hanao ny anjara. Izay moa zany tokony alisa mora ohatra hoe sanatria zany izy nangalatra arakarak'ilay olona nangalary zany rehefa miverina ny zavatra ilay olona zany dia ilay olona le tokony ihany mety hoe mamototra azy rehefa miverina ny zavatra fotsiny dia vavoloaloha izay Tsisy fa fitsarana ihany tondany.